Amin'ity taona 7 ity no ankalaza ny faharoapolo taona ny orenany ny sampana tanora kristianina rantsana feo ny fanantenana ny Betlehem izay ao amin'ny fiangonana protestanta malagasy Betlehem eny Tsaramandroso. Nandritra ny fankalazana ity faharoapolo taona ny niorenany rantsany tanora ity no nanaovana ny hetsika fakanara ho an'ireo tanora. Tanora tanora zay de miavaka kokoa zany izy raha toka tafiditra ao anatin'ny choral zany hoe tsy milona any amin'ny zavatra hafa zany fa ao anatin'ny fikambanana masina maha-choral anazy da fikambanana masina mitondra fahendrena ho an'ny tsirairay. Mitsangana, miazava fa tonga ny fotoana ny fahazavana zany ihany koa no anisany teny filamatra ho an'ny sampany tanora kristiana rantsana feon'ny fanantenana ny Betlehem ity. Manoloana an'io dia maro samihafa ireo hetsika izay atao sy efa natao mandritra ny fankalazana ny faharoapolo taona. Ao anatin'izany fankalazana zany dia misy ireo hetsika maro samihafa isan'izany ohatra ny antsampana lehibe tamin'ny fotoam-panokafana ary ao fanomanana ny ivony izay amin'ny fahavalo volana Jolay ho avy zao. Fa eo anelan'elan'izany zany dia misy ireo hetsika maro samihafa toy izao atao androany zao misy ny fanomezan-draha maimaimpona ataon'ireto antokopira reto dia ngezabe ihany koa ilay efa voalaza teo amin'ny fahavalo volana Jolay zao grand spectacle évangélique iarahana amin'ny groupe Maranatha, ny groupe Canton Fédérale, ny tarika Roselanitra, eo ihany koa groupe Angelo izay anasana ny vahoaka hitatapon-tanàna Mahajanga moa mirary dia mirary fandraisana anjara amin'izany satria fitoriana ny filazantsara ilay izy. Dia misy ihany koa izay efa ao aorianan'io misy rencontre sportif iarahana amin'ny fiangonana Rahavavy, FLM Grand Pavois dia Andovinjo izay ho tanterahana ny faha-efatra amby roapolo volana Jona ho avy zao ety amin'ny terrain cité Tsaramandroso. Ho an'ny fiangonana protestanta malagasy Betlehem eny Tsaramandroso manokany dia ny fanompoana n'Andriamanitra no tena ifitorany ity fiangonana ity raha ny voalaza ny mpanompon'Andriamanitra eny an-toerany. Any fiangonana moa zany tsy ny andro ny zava-dehibe fa le izy zany ny fiangonana anankiray dia fiangonana protestanta mission évangélique araka le teniko teo dia ny miditra fiangonana moa zany tsy hoe misy condition be hoe ahoana fa rehefa manana an'i Jesosy Kristy mitompo sy mpamonjy mampiasa ny ten'Andriamanitra dia fa zava-dehibe zany anisan'ny membre ao ny fiangonana l'église logorika zany. Ie dia misaotra an'Andriamanitra moa zany fa ny zavatra mba hafatra zany dia zao hoe ny firaisan-kina sy ny fankatiavana ntsika kristianina rehetra zany mba ilaina amin'izao fotoana zao satria fantatsika fa mila fihavanana zany hofantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ny tompontsika raha mifankatia dia mirarianay amin'izao faharoapolo taona ny tanora zany zao dia nisy ny fankatiavana eo anivon'ny kristianina rehetra ahafahantsika miaraka manatanteraka ny fitorian'ny filazantsika mahaitra ny tompo. Hatramin'ny volana Jolay ho avy izao no ankalazana ny faharoapolo taona ny orenany sampana tanora kristianina rantsany fanantenana ny Betlehem eny amin'ny fiangonana protestanta malagasy Betlehem eny Tsaramandroso. Araka izany entana ireo tanora mba andray anjara amin'ireo hetsika maro samihafa ireo.